Zay ny makasika an'iny fa namoaka lisitra fanampiny ho an'ny mpianatra ho zandary andihan'ny fafitopolo kosa ny avy ao anivon'ny zandarmarim-pirenena antony maro ny mahatonga izany raha ny fanazavana izay nentin'ny serasera ny zandarmarim-pirenena hatrany. Raha mbola tsy vonona ny sary makasika an'izay dia vaovao makasika ny tsy fandriampahalemana kosa tavaverina tamin'ny tompony avokoa ireo omby miisa 900 izay lasan'ny dahalo ny fa 9 ny volana septambra lasa teo tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Arak'izany tsy mikely soroka ny avy ao anivon'ny zandarmarim-pirenena manatanteraka ny asa fitandrona ny fahalemana. Miisa 5 ireo zandary namono ainy tamin'ity taona 13 ity nandritra ny fanenjehana ireo dahalo tamin'ny faritra atsimo iny. Manao ny ainy tsy ho zavatra manatanteraka ny asany izy ireo na dia eo aza ny tsy fahampian'ny fitaovana. Nandritra ny resaka natao tamin'ity tompona ndraiky ny seraseran'ny zandarmarim-pirenena dia 5 ireo dahalo no maty ny 9 septambra teo nandritra ny fanenjehana natao taminy. Tavaverina tamin'ny tompony avokoa ireo omby izay miisa 900. Miala trombo zany raha tsisika resaka manokana dia tena azo atao hoe mafana nefa ny zandarmarim-pirenena izay misanany ambanivohitra dia tsy mikely soroka na dia eo aza hoe ady amanaina. Marina moa zany fa ny taona 13 ity ihany dia fa nisy 5 ny zandary maty anaty tamin'ity resaka alatrombo ity nefa tsy miravoravo tanana. Vokatra zao izay azo omenantsika tany amin'ny commune tany Kondomena zany any district Nanivazo tamin'ilay sesy teo dia dahalo ampolony mitondra fitaovam-pidiana mitondra basy manafika omby 570 nanohitra ny zandary sy ny fokon'olona azo avokoa ireo omby ireo tavaverina ary nitany telo maty. Nisy ihany koa tany amin'ny commune Mandoto ohatra tratra avokoa ny omby 10 izay nalain-dahalo ary nisy fokon'olona ray moa zany tamin'io maty tamin'ny fifandonana. Nisy tany amin'ny commune rurale Bekoratsaka any Amampikony izy io mbola tamin'ireo sezy ihany omby raika amin'ny 20 no niezaka nataon'ny zandary sy ny fokon'olona tratra ihany koa tavaverina mitompo. Ary tany amin'ny commune rurale Tandrano any Akazo Sida izay mafanafana dia nisy dahalo ampolony ihany koa mitondra fitaovam-piadiana nangalatra omby 30. Lavin'ny zandary zany ny roa tamin'ireo dahalo ireo ary ny 4 azo samby belona. Efa manao ny ezaka araka izay tratra ny zandarmarim-pirenena mamita ny asany hoy ny nambarin'ity tompona ndraikitra ity. No amafisiny ary fa tsy amin'ny lafin'ny fitaovana ihany no tsy ampy amin'izy ireo fa eo ihany koa ny tsy fahampiany isa amin'ny zandary izay manenjika ireo dahalo izay miaraka mampolony sy amanjatony.